Anisany tena mijaly amin'ny tsy fisiany taxi be ny olona marary na ny vehivavy bevoka hiteraka. Misy amin'izy ireo aza mandeha tongotra mihitsy rehefa mivoaka ny hopitaly na hamonjy ireny toeram-pitsaboana ireny. Mba hanalana fahasahiranana ireny olona ireny dia nanome fitaterana maimaim-poana ho azy ireo ny Compassion Madagascar izay fikambanana iray manampy ny ankizy sahirana eny anivon'ny hopitaly Mpanjakana. Ie, tena nanao tolotra manokana mihitsy ny Compassion Madagascar satria raha malala fa tsisy ny taxi be, tsy misy ny taxi dia ny tolotray ho an'ny vahoaka malagasy namana dia misy transport izay gratuit zany transport ho an'ny bevoka izay hiteraka, dia misy ihany koa ny transport ho an'ireo marary izay andeha hody, dia misy ny transport ho an'ireo marary izay hoe hanao examen médical zany ohatra hoe hanao scanner izy na hanao radio. Dia ankoatran'izay moa zany misy ny fanateranay fanampiana ho an'ireo parrainage. Betsaka ny olona izay hoe mamaly ny antso izay ataonay ny amin'ny resaka transport dia fanampiana avy amin'ny olon-tsotra zany ny tomobile izay entina miasa. Manodidididina eo amin'ny anaky 4 isan'andro zany ny olona miantso. Na maraina na amin'ny alina dia miasa avokoa ity ekipa ity. Ity vehivavy bevoka ity izao dia avy any Bealalana. Tsy manana fianakaviana hanotrina azy izy ka ny Compassion Madagascar no manatra azy any an-trano. Matetika moa zany zareo manomboka eo amin'ny am'sivy foana miantso dia amin'ny 9 alina eo zay ny mijanona arakaraka ilay halaviran'ilay lalana. Izy zao avy atao amin'ny pédiatrie be felatanana dia aterina any ambony kandrina izy amin'izao. Tsara ny manome noho ny mandray ka izany no teny filamatra entin'ny ekipa ny Compassion Madagascar anatanterahana ny asany. Service na fanampiana ho an'ny marary dia nahazo zay, nahazo tany aman'olo dia manana didy ihany koa zay zara amin'izay azony tany aman'olona. Mahatsapy zay hoe manana didy amin'ny fiarahamonina ihany koa satria misy sahirana izay mety manana possibilité afaka mitsabo tena ara-dalàna, misy ireo tena sahirana tsy mahavita an'izany dia izay ny maniry anay latsaka ny sitrapo manampy an'izy ireo. Ie, raha vao nitahotra aloha ny misy eo anatin'ny ny asa atao dia tsy mahavita inona fa ny ataonay zany dia miezaka izay no andray ny fetoetra ka le fetoetra ny fanjakana zany. Misy gel désinfectant ampiasana, manao gant sy ny misy manao cache bouche sy ny misy combinaison anaovana